masonofo tsy mahita an'izany fa ny masom-panahinao no mahita ny fanatrehana eto. Ny masom-panahinao no mahita ny fanatrehana eto. Oka isokatra tsara ny masom-panahinao ary amin'ny finoana ny andehananao eto. Finoana ny andehanana fa tsy fahitana. Tsy fahitana amin'ny ara-nofo fa finoana amin'ny zava-panahy. Manatrika eto ny tompo amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tadiaviny dia mitady ny olona tena terengetaeta hitady azy izy. Hitady an'Andriamanitra mafoy ny faratsiana rehetrarehetra. Tsisy manao amen. Hitady an'Andriamanitra mafoy ny faratsiana rehetrarehetra. Raha ny olona izay natsoina amin'ny anaraka no avy anetry tena ka hivavaka hitady ny tava, hiala amin'ny dia aninona izy ozy? Iaino anazy any an-danitra ary anasitrana ny taniny. Ina moa zany hoe manasitrana ny taniny zany? Fiainam-pivelomanao ambony ty tany ty, ny ara-pahasalamana, ny ara-bola, ny ara-kasa, ny ara-pitiavana, hidiran'Andriamanitra tsetra. Alleluia. Ia. Mbola ho avy eny mandre pastery ty rehefa avy eo fa zala manao taritalana ho aminareo. Ny zavatra tiako hoe atoroso ampianarino fantatro fa hainao fa manamafy izay efa fantatra hoe hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara anareo ny teniny verina. Efa antombotra ny fotoana reo olona tena fa miantombotra dia tombotra. Oka tena ho matotra tsara tsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tena ho matotra tsara. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Ato amin'ny Jaona toko 12 andiny fa 9. Jaona toko 12 andiny fa 9. Aintsika tsara mihitsy. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no nividy ahy, fa izaho no nividy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba hareta ny vokatrareo, mba omeny ny ray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Halleluia. Tenena akaikinao, tsy anao nifidy an'i Jesosy fa Jesosy nifidy anao ka nanendry anao. Tian'Andriamanitra asio tsara mihitsy ny fitiavany. Ny zavatra nisy amin'ny Jaona toko 12 raha fa mandinika aneo aho dia zao, navory ny mpianatra, navory ny teo alon'ny samborona io hitondra ny famonjena sy ny sisa ho atao sorona. Navory ny mpianatra zay fa nampianatra fampianarana maro izy. Dia rehefa mivory teo ny mpianatra niaraka ny apôstôly dia nambarany tsara manomboka any amin'ny Jaona toko 15 ao ny soramandry ao ambony dia minoa inona eo fanoarany amin'ny voaloboka sy ny sampany sy ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany, tsy zay ny eo dia nambarany teo ohatrany hoe ny rasa volana izy zany. Ainare zany hoe mirasa volana zany, nametrapetaka afatra fandeho samborona izy anao sorona ny amin'ny tenany aminjenatsika. Dia ny afatra napetranao dia zao ny ataony manomboka ny 10 dia hoy izy, izao ny tena voaloboko izy, any raiko mimpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia sorona, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa izy dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Ianao zany amboarina hamoa bebe kokoa. 13 efa madio rahateo nareo izy ny amin'ny teny rehetra izay nilazaiko taminareo. Tomera amiko izy ary zaho aminareo. Taka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray mivoaloboka izy, dia taka izany koa nareo izy raha tsy miray amiko. Zaho izy ny voalobo, ianareo ny sampany. Zay miray amiko ary zaho amiko dia mamoa be izy. Fa raha vo misaraka amiko nareo tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko izy dia riny any ivelany izy taka ny sampany ka malazo, ary angonina izy ka tsy peo anatin'ny afo dia ho may. Voarenare tsara ve zany? Angonina izy ka tsy peo anatin'ny afo dia ho may. Raha miray amiko nareo izy ka mitotra ao anatinareny ny teniko. 17. Raha miray amiko nareo ka mitotra ao anatinareny ny teniko
dia angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany ho tonga aminareo zany. Zany ny ankalazana ny raiky ozy dia mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatrinareo. Saty zany ao tahaka ny tiavan'ny ray aho izy ny tiavako anareo koa. Tomera amin'ny fitiavako anareo. Raha mitandrina ny didiko anareo dia mitotra amin'ny fitiavako tahaka ny hitandrimako ny didiny ray koa sy hitorako ny fitiavany. Zany zavatra zany lazaiko aminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Halleluja. Ny rasa volana izy teo efa andeha izy amin'io tahaka antsika andeha amin'ny toerana lavitra reny dia mametrapetraka afatra amin'ny zanaka. Tandremo tsara zao ny akoho tahaka an'izao ya sinsisy ny vary eto nanafatra izy teo dia nitoy izy amin'ny dimy faharoa ambin'ny folo. Zao ny didiko izy dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny aina montsy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay didiko azy anareo. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay didiko azy anareo. Halleluja. Tsy ataoko hoe mpanompontsona anareo fa ny mpanompo tsy malala n'izay ambarany tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza satria izay rehetra raiko tamin'ny raiko nefa nambarako taminareo ny zaraiko taminareo. Halleluja. 9:40. Tsy anareo izy ny fidy fa za mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy moa ary mba haretany vokatrareo. Ny fidiny Jesosy tamin'ity zao tontolo zao ty zasy anao. Ny fidina teto amin'ny adalana zay nataontsika tany. Fidina nalana tamin'izao tontolo zao tsy ho any amin'ny fahaverezana. Mba taiza moa nitorana nisy atsika raha mba maty tamin'ireny fahotany fahadalana nataontsika reny tsika. Fositry ny toka, fijangajangana, fanipotsamy sy ny sisa. Raha mba maty tamin'ireny taiza nitorana nisy anao, taiza nitorana nisy any amin'ny fahaverezana. Satsy zany. Ary zay mahatonga ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:7 manomboka ny 5:7 dia milaza tsara misy. Ianareo izay efa nitantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoko avy tany amin'ny sesiny ny olazako hoe mpanomboka ianao. Efa nifidiko ka tsy mba nariko. Efa nifidiko ka tsy mba nariko. Zany hoe tamin'ity zao tontolo zao ty nakaiza moa ny olona niaraka amin'ny fahadalana tamintsika reny ny akamaroany reny. Any amin'ny fahaverezana maty tany amin'ny fahotana. Fa ianao koa izay efa nifidiko ka tsy mba nariko nitantanako avy tany tamin'ny adalana tao dia efa nanontan'Andriamanitra azaka tiana io fanano io tsy azonao kitiana io fanano io satana tonga tamin'ny poay anankiray teo amin'izay ianao natsoina hoe natsoin'Andriamanitra tamin'ny azo mazaka amin'ny fitiavany tamin'ny olana efa tsy voavanao na amin'ny arabola na amin'ny aretina na ara-pitiavana tsy voava fa verevo nandeha tany amin'ny sambo fa tsy nahita vahaolana nandeha tamin'ny tolo-kevitr'olo tsy nahita vahaolana fa rehefa nandreny amin'ny tompo dia zao erizaka izy hoe andeha mba hitady an'izany andeha mba anatin'izany. Nazon'Andriamanitra tamin'ny azo mazaka amin'ny fitiavana ianao misy tonona avy any ka sao dia eritreritra hoe ny fahaizanao na mifahendrenitsia efa nifidiko ka tsy mba nariko. Ianao izay efa nitantanako avy tany amin'ny farantana ary natsoko avy tany amin'ny sisiny nilazakiny hoe mpanompoka anao efa nifidiko ka tsy mba nariko. Aza matatra fa momba anao aho izy ary aza merikerika foana fa za Jehova no Andriamanitra anao. Halleluja. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Inona leo mampahery ambony ty tanina ty maro ny karazana ady atrehanao. Mila velona ao anatsika zany tenin'Andriamanitra zany. Mampahery anao ninina azy atrehanao ninina olona mampahery anao eo anilanao ny anaka eo anilanao manaka sady mamonjy anao. Tsy vitanao hoe mampahery fotsiny fa mamonjy. Halleluja. Dia toizandray no hoe inona le izy dia nambarandray ny avy dia ny hoe indro mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako aho. Tantanana ny anao amin'ny ty ambony ty tany ty mila mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra zany tsika. Ny tompo mitantana anao aza mba miteniteny foana amin'ny ankiviana io. Indro izy io reraka sy angayay izay rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy. Isaia 1:7 manomboka ny 5 ka hatramin'ny 1:20.
sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Finoana ny andehanana fa tsy fahitana, mila velona ao anatinao zany tenin'Andriamanitra zany. Zay aloha hoe finoana ny andehanana fa tsy fahitana. Na inona tranga-javatra miseho amin'ny fiainanao eo, na inona no maso nofo mahita an'io, tsy io hitanao ny konty. Fa ina le finoana? Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny inona? Tenin'Andriamanitra. Dia tsika nefa nampianarin'ny tompo e. Raha ny problema sy ny goavana ambonin'ity tany ty dia ny fahafatesana, tsy zay? Ary Lazarosy vitanao hoe maty fotsiny, fa maty efa maninona? Efa trandro any am-pasana, fa maimbo zany, fa mivaky. Dery Marta sy Maria, raha teto anao dia tsy maty ny anadako, raha teto, ina fa tady amin'ny metsy iny. Fa naninona ny tsy tonga, fa naninona? Jehovah Andriamanitra, Jesosy malala sy hevitra everana anao. Mety efa ny andro valim-bavaka anao hatran'izay, efa ny andro fa mbola tsy tonga, tsy inona ny dikan'io fa ny amin'ny voninahitra eny aminao ny tompo. Aiza ny faharetanao amin'ny fanimpona an'Andriamanitra? Efa ny fidin'Andriamanitra anao fa tsy mba narina, mitantanao amin'ny tanakavanana ny famarinana izy. Raha tetana dia tsy maty ny anadako, efa trandro an'izy zay ny maty fananinana tsonga, efa trandro any am-pasana. Aiza ny nandevenana anazy? Ary raha tetana ao dia tsy inona ny dikan'izany ozy Jesosy fa inona? Any amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tonga dia ny tenin'Andriamanitra, le problema iny rakofana tamin'ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny lala amin'ny finoana. Raha efa maimbo fa tsisy hevitra riny hoe tsy inona ny dikan'izao fa any amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Finoana ny andehanana fa tsy fahitana. Inona ny olanao? Inona ny adinao? Andriamanitra fa mitonony hoe mitantananao amin'ny tanana kavarany famarinana, mampahery anao sady mamonjy anao amin'ity tanin'ady ity. Ambarany tenin'Andriamanitra ane zany e. Inona ny ady atrehanao? Olana ve? Aretina alao ny tenin'Andriamanitra dia zao finoana ny andehanana fa tsy fahitana. I problema anao io rakofa amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao izy ny tenin'Andriamanitra. Oka zava aminao ry Satana, ny dekapoka tamin'ny Jesosy ny resahana ny aretina, ary amin'ny aran'ny Jesosy ny ravaravana sany devoly. Inona ny olanao? Io vadinao na ny zanako na ny ray aman-dreny mbola tolona mambavaka anao fa mbola tsy voavonjy. Maro amintsika reny tolona fa mbola tsy ohatra amin'izao fa za ty tena aminao mahiresa toy izao trano fa ho avy io. I olana raha avy mitabataba ny vadinao na ny fianakaviana iny vavaka zao ny tomanao. Oka zava aminao ry Satana, Jesosy efa niteny fa minoany Jesosy tompo dia hovonjena anao sy nakonanao. Finoana ny andehanana. Halleluja. Rakofa amin'ny tenin'Andriamanitra. Enjen'olona, ataon'olona tsinitsinina anao, enjena makady tsy makatria, laza mivao ndrandray voadona ihany ny fo. Sahoana? Voadona ihany. Tonga dia anao ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ianao Jesosy zany tena. Sambatra ianareo raha enjena siaratsina noho ny anaro. Mifalisy miravoravo fa lehibe ny valim-poteny an-danitra. Aza manaiky raha tsy azonao io. Fa omen'Andriamanitra antsika daholo anie raha olona ny bala e. Fa omena antsika daholo ny bala amelezana ny devoly. Ny devoly any mitady kitikitika io e. Ary nampianarina ny Jesosy zany. Rehefa avy mifadianina Jesosy, tena jerena 7 andro 7 alina. Inona ny probleman'olona amin'ny rehefa avy mifadianina? Dia ao anatin'ny problemanao ny vahaolana ny devoly amitaka anao. Andriamanitra mizato atranao, matoky anao no anaka sa tsy matoky. Fa ny devoly ao anatin'io maka fanahinao. Fa natoron'i Jesosy atsika ny fomba fiady amin'le izy. Problema rehefa mifadianina n'olona nona. Dia rehefa mifadianina 7 andro 7 alina dia avy ny devoly. Jesosy eo kepoka be ny takolakao mampalahelo nona. Nona kepoka be dia rehefa zanak'Andriamanitra manao hoe Baiboly tsy milaza ny Tsipri. Zanak'Andriamanitra nona be. Raha zanak'Andriamanitra arinao dia ataovy tonga mofo reo vato reo e. Ainy Jesosy atao moa zany sa tsy hainy? Fa inona ataony Jesosy tsy nitena miala tany anareo, miala zanak'Andriamanitra mana fa nalay ny tenin'Andriamanitra iny bala amelezana ny devoly. Iny bala amelezana ny devoly iny. Ny kristianina dia mila manana basy. Ary ny maramila miady amin'izao tontolo izao dia mila manana inona izy? Basy. Ary ny basy raha tsisy bala zava-poana. Sa tsy zany e?
Ny basin'ny kristianina tompoko dia zao baiboly ary ny balan'ny kristianina dia ny teny fikasan'Andriamanitra anatin'ny baiboly. Ny bala dia atsofoka anatin'ny basy mba hamelezana ny fahavalo. Ory Jesosy nona be nona zanao tao moa reo raha zanak'Andriamanitra dia ataovy tonga moa fa vato reo. Fa hoy Jesosy tsy niteny mihitsy tonga dia miala fa voasoratra hoe tsy ny mofy ihany veloman'olona fa niteny rehetra reo ka ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe nalainy ny bala fampianarana onao soana eo anoloan'ny ady io dia iny alalana amin'ny alalan'iny ny amelezanao ny Satana. Mazava sa tsy mazava? Tsy vitany hoe miala mety ihany zany fa matoa ny soroatana zany fampianarana nomeny Jesosy atsika. Problema anatin'ny problemanao tandremo tsara dia avy teny devoly dina indray ny senahy tenin'Andriamanitra indray izy. Ny devoly ane ka mahay tenin'Andriamanitra mitananao za mino fa tsy ho voafitan'izany tsony ianao satria mivaliny Jesosy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia nalay indray ny tenin'Andriamanitra nentiny tambony tany amin'ny tempoly avo indrindra. Ory Jesosy zanak'Andriamanitra moa anao mahay zavatra rehetrarehetra anao fandana mianjarany ambany any dia isenay tenin'Andriamanitra izy fa izy nindidiny enjeliny aminao ary eny tana nitondrana anao mba tsy ho tafitona ny vato ny tongotrao ndana mianjerany isenay tenin'Andriamanitra indray. Fa voasoratra ihany koa ozy Jesosy ahoana ozy aza maka fanany Jehovah Andriamanitra ao namenatsika daholo ny bala amelezana ny fahavalo. Ny basy dia ny baiboly, ny bala dia ny teny fikasanao anatiny ao. 3 arivo mahery ny teny fikasanao alao amelezan'ny fahavalo. Fa tsy vitanay miala dia ny sasany anefa mandeha rotinina fotsiny sady misotro dite sy kafe ary miala fa alao ny tenin'Andriamanitra alao ny bala dia asio. Ka zava aminao ry Satana fa voasoratra ihany koa mety maro aminareo mety misy amintsika reo mba miezaka anao mandray ny tenin'Andriamanitra manala trosa mbola tafiditra ihany fa alao ny bala. Ka zava aminao ry Satana fa voasoratra hoe ny zanak'Andriamanitra zay mpampisambotra ho mpampisambotra fa tsy mpisambotra. Miala ny fananitrosa aminaran'i Jesosy, miala zany aminaran'i Jesosy avosoratra hoe lony afa-tsy rambony miala nasany maizina sa tsy marina zany. Alao ny bala tesio. Alleloia. Dia inona nataony devoly farany fahatelo nentiny indray na tsy eo tamin'ity zao tontolo zao ty zao zanak'Andriamanitra moa anao miankofy eto anatreko ary anao ho miaiko anao zao tontolo fa miseho tompony zao tontolo zao izy fa resiny tamin'ny ota le olombelona miseho izy ny tompony zao tontolo zao ary zany nandravana an'ity zanak'Andriamanitra moa anao miankofy eto anatreko anao ho miaiko anao zao tontolo zao ny volamena safira namany sy ny sisa ambony tany miankofy anatreko anao miaraka ny voninatrany zay ny zava misy ambonin'ny tany eto. Fa hoanao izy Jesosy fa voasoratra koa hoe Jehovah Andriamanitra rery any ny ankofanao. Zany mahatonga andren'olona reny mivavaka any tsy narany eritreritra hitory amin'izany any tonga avaka teto fa zavatra fa nysaiko nitoriako fa zany napetraka amin'ny tompo. Zavatra telo re zany alainy devoly fanahy amin'olona. Voalohany indrindra ny fakam-panahy amin'ny alalan'ny filan'ity nofo ty. Filan'ny nofo zay rehefa mivavaka tahaka an'izao mifadinkanina dia zay zavatra mangejangejana amin'ny filan'ny nofonao tapao daholo. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny isatoko fahavalo amby 50 any amanare amin'ny famatopatorana maso aminao famatopatora-paratsina anapatapanareny zoga efa nambariko teto zany tamin'ny farany. Ny fifadinkanina tahaka an'izao hitan'Andriamanitra i problemanao io. Andriamanitra enarena dia zay ratsy raha izy malala manome zava-tsy ho any zanakareo maika tsy indrainareo zay ny an-danitra ve tsy amenareo zay zavatra tokony ilainareo. Fa amin'ny fifadinkanina tahaka an'izao tena miteny anao aho tena ataovy zay napatapana zay famatoram-paratsina eo amin'ny fiainanao. Zany mahatonga zay mahatonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny zanak'Israely
any amin'ny bokyny Zakariana. Mifady anina nareo izy fa tsy mifady anina ho ahy fa mifady anina ho anareo. Tsy mifady anina ho anareo izy fa mifady anina ho anareo araka fombafomba ny ataonareo. Inona le mifady anina ho anareo ambaran'ny ten'Andriamanitra? Dia vahaolana fotsiny tadiavina. Ny vahaolana ihany salany zao hoe mivola hoe zao ny vadiko iny zao ny aretina zao vahaolana. Na tsy miteny ary anao dia hain'Andriamanitra tao. Fa zay zavatra manakatsakana ny fiainam-pananao tsy eo amin'Andriamanitra tsy hifamaritra amin'Andriamanitra, izany ny lara-pamenana tapatapahana zany. Mifady anina nareo izy fa ho anareo. Ary inona le hoe mifady anina ho an'Andriamanitra? Le mifady anina ho an'Andriamanitra dia na inona zavatra tsy araka an'Andriamanitra ataotsika, na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny fisaina, na amin'ny topo, na amin'ny fidiram-bola, ninona zany mila ifonana amin'Andriamanitra dia tapana zany. Satria araka ny tenin'Andriamanitra ny mazava tsara, za dia mahita fa zasy anao zao tsy mpanota be zany tsony. Fa zay kopentipentina aminareo, ny marina ia marina amin'ny andro farany, ny masina ia masina amin'ny andro farany. Maro ny divina sy fotsiana hozy Daniel, fa ny ratsy fanahy mbola anao ratsy ihany. Kristianina neny resany efa tsy gentilesy mbola eny miaraka mitondra ratsy mamatopatotra eny, fiatsaram-belatsiny, fankalana sy ny sisa eny. Fifadikanana taka amin'izao re olona tena mahazotomandiny tena. Hitan'Andriamanitra amin'ny problemanao na tsy miteny aranao, fa ny fifadikanana kasitran'Andriamanitra amanao ny famatoram-paratsianao sy ny zokany faratsiana. Amanany zany aloha. Fa rehefa avy anao na dia tsy anga, na dia zay hitan'Andriamanitra mahasoanao na tsy angatanao meny anao zany. Alana zay ny lara-pamena raha vao mifady anina. Ary rehefa mba fa madio dia angatao mihitsy ny rano Jesosy nadio anazy anala petipetina dia tehirizana amin'ny fahadiovana. Amin'ny andro farany osy ny masina ia masina hatrany, ny marina ia marina hatrany. Maro ny diovina sy fotsiana hozy Daniel, fa ny ratsy fanahy mbola anao ratsy ihany. Andro farany zao mahazo mandiny tena, mahazo mandiny tena. Ary araka nambaran'i Jesosy teo, satria mpendraikitra daholo tsika io. Ary aza miteny mihitsy anao hoe kristianina tsy manana andraikitra zany manana andraikitra daholy. Ny zarazarany samy maro ny fanomiazam-pahasoavana fa ahoana hozy? Ny zarazarany samy maro ny fanompona dia maninona? Samby andray ny valipity daholy any an-danitra any. Ary resaka kely amin'izay moa zara fa avy eo. Ka ny amin'ny fifadikanana tahaka an'izao ra olona fana amin'ny tompo, diny ny tenanareo izy boly, na mitotra amin'ny finoana na tsia. Zao totra ny tenanareo. Moa tsy Kristy vany ao anatinareo raha tsy olona ny lafina nareo. Za mo tsy olona ny lafina zany ianao io. Fa zao mila mazoto mandeha ny tena. Manahoana ny fisainana, manahoana ny fanananao, ny fanajanao zany hoe fifankatiavana. Ary fa ambaraka foana io. Anisan'ny zavatra na verimberiny Jesosy ny telo ao anatin'ny Baiboly eo na veriny telo. Ny dika hoe raha vao miverimberina le izy dia ty tena izy hoe mitandrema nareo, fa ao ny ikadirany Satana raha tsy mitandrina. Ny amin'ny famantarana melon'ny fiavianany Matitoko 7:20 dia nambarany tsara na veriny telo hoe mitandrema nareo fa maro no avy amin'ny anarako. Kristy sandoka mpaminany sandoka pour na veriny telo. Matitoko 7:20 dia Matitoko 7:20 Matitoko 7:20 na veriny telo. Matona verimberiny io mitandrema tsara, fa ao nirikidirany devoly amin'ny tananareo. Amin'izao vaninandro farany zany fa miseho zany. Kristy sandoka, apôstôly sandoka, mpaminany sandoka, manao famantarana lehibe. Ary za tena milaza aminareo mbola nangana ny maty areo. Fa sangy zany hoe tsy fanangana makany amin'ny fiainana mandrakizay fa fitaka. Fa tsy atosiky ny problema dia mitady hoe aiza misy fanomeza, amboamboarina le tena fanomezam-pahasoavana ony. Nefa le amin'le olona tsy fanomezam-pahasoavana fa fanomezam-paratsiana rehefa any amin'ny devoly any. Dia anao famantarana mametaka, fagagana mametaka sy ny sisa. Efa misy eto Madagasikara eto fa mila mitandrina, ary aza miteniteny foana koa fa fantarony zavatra rehetrarehetra azony mafy zay tsara.
fa za mahita misy tanan'Andriamanitra amin'izao fiangonana zao, misy tanan'Andriamanitra ary ny mpanompony dia ampiasain'ny tompo. Fa matona verimberin' Jesosy ny telo dia tokony miteny tara mitandrina anao. Halleloja. Anao famantarana lehibe izy raha azo natao nan'olom-boafidy ary dia fotana. Misy mama olona raha mamany olana ny matery anao fa tsy mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny fiainam-pananao dia hita problema eo. Mazava moa sa tsy mazava? Ndora nga vakina mihitsy sao dia lazaina mampiresaka koa le rapiaro. Matitoko fefatra amby roapolo. Verenantsika le loha hevitra tera fa avy eo. Inona ny soramandry ambony amin'ny anareo? Ny nanambarany Jesosy, ny andravanany Jerusalema sy ny nanambara izy teto famantarana melony avintsika tsy dia hitra lala. 5 maro be ndresana. 5 fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Efa misy zany sa tsisy aloha? 5:20 ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Misy zany sa tsisy? 5:30 koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia hofitany. Tenenina akaikinao tsy tonga aminao zany hoe fa mila malala tsara hoay. Na verimberiny telo andro farany zao miorena tsara, aza miova, tsy mahitady vahaolana fotsiny any anao. Da misy famomezam-paratsiny ary sy ny sisa. Oka ina afaka amin'ny famomezam-pahasoavana sy ny famomezam-paratsiny. Fantaro ny zavatra rehetra izy, azony mafy zay tsara. Naverin'ny telo dia ny tena nisan'ny naverin'ny telo koa nasiany Meriary dia ny fakatiavana andro faran'izao. Any amin'ny Petera faharoa toko 7 any 5:40 dia nambarany tsara. Tompanan'olona tokony miandry an' Jesosy nambarany ao 5:40. Ahoana ozy ny ambarany eo? Koa satria manantena ny zavatra zany ianareo dia dia mazoto mba tsy hanatsiny eo anatreny tompo amin'ny fihavanana. Inona ny fihavanana zany? Fifakatiavana zany. Tsy afaka niavana anao raha tsy manana fitiavana. Fifakatiavana ny mpiray fanantenana. Koa satria manantena zany zahatra zany nareo dia ny fiaina mandrakizay ne zany dia mazoto eo anatreny tompo mba tsy hanatsiny mampondro amin'ny fifakatiavana, fihavanana, fifakatiavana. Zany eny nambarany Jesosy. Raha resaka io fifakatiavana io, raha avy miteny ny Jesosy tsy miteny fotsiny fa mandidy izy. Efa nresako teto zany fa tiako avarina amin'izao eran'izao Madagasikara zao. Mandidy izy. Jaona toko 7:30 didy vaovao nomeko anareo dia mba ifakatiavanareo. Zany ny afantaran'olona fa mpianatra reraka toka amin'ny fakaty. Didy vaovao nareo izy dia mba nomeko anareo dia nifakatiavanareo. Eny, oka mba ho tahaka ny tiavako anareo no mba ifakatiavanareo kosa. Tsy miteny hoe mba mifakatiava mba mifakatiava talan'izao hoe fa inona ny ataony? Mandidy. Zany mandidy zany na tianao na tsinao tsy maintsy maninona? Tsy maintsy atao. Mandidy. Omeko anao nitoatra amin'ny fitiavana rehefa avy eo. Tsy manana programma nitorany ao fa hafa ny zavatra nomaniko ao. Fa zay nisy mitombo zaraina aminareo eto dia zaraiko ary lizy era Madagasikara. Raha avy miretsy dia re tsara afatrafatra napetraka Jesosy tamin'ny voalohany dia ny famantarana any amin'ny fiaviany dia misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka nresantsika teo iny. Dia napetrany tsara koa satria nirasa volana izy teto alohan'ny hanamborana anazy dia mandidiny amin'ny fitiavana, fakatiavana. Didy vaovao nomeko anareo izy dia mba ifakatiavana reny. Eny, oka ozy mba tahaka ny tiavako anareo mba ifakatiavanareo kosa.
Zany afantaran'olona fa mpiantona re raha toka mifankaty ho resako aminao mikasika amin'ny fitiavana rehefa avy eo. Mivavaka moka antsika ty mivavaka moka nefa mifony sasany mbola loto, mbola tsy mahay mamela ny eloko avy, mahay mivavaka tsara ry mamela ny eloko ay taky ny namelana zay meloko taminay. Nefa ao mbola misy zavatra kolondolondo ao. Mino somatoky aho fa miamadio ny fiainam-pananao. Fa amin'ity androany ity fiainam-bavaka tahaka an'izao fa ty kanina akasitra'Andriamanitra ngoto mihitsy zay rehetra tsy nambolena. Za mahay ny angataka zavatra any ngoto zay manelingelina ny zava-panahy. Voalohany zay fifankatiavana Jaona toko 13:7-13. Dia niteny ray izy ao amin'ny Jaona toko 10:12 araka ny resantsika teo manomboka ny 9:7 ka hatramin'ny 12:20 dia zao ny ambarany eo. Tahaka ny tiavako anareo izy tahaka ny tiavany ray ihany tiavako anareo koa izy. Tomoe raha mifitiavako anareo, raha mitandrina ny didiko nareo dia mitoatra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiky sy hitorako ny fitiavany. Zany rehetra zany lazako aminareo mba ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo izy. 12:20 zao ny didiko izy dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Zay no sa tsy zay? Raha miteny fitiavana izy dia manino izy? Mandidy na tianao na tsy tianao rehefa kristianina dia mila miaina amin'izany fa omeko anao mifepetrany avy eo. Mazava za tsy mazava? Dia nitohizany ray dia marina ambarany eo. Zao ny didiko izy dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao izy dia ny manolotra ny aina motsy ny sakaizany. Ianareo anie ny sakaizaka raha manao araka izay nydiko azy anareo. Inona le andidiny Jesosy io? Inona anisany? Fitiavana. Ianareo ny sakaizako izy raha manao araka izay nydidiko azy anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo fotsony anareo fa efa nataoko hoe sakaiza. Satria izay rehetra reko tamin'ny raiko nizaraiko aminareo, nambarako taminareo. Dia nambarana tamin'ny 9:20. Tsy anareo ny fidy aho izy fa za ny fidy anareo. Ny fidina fa nazavaina tena ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba haretany vokanareo. Zany hoe tsy vitanao hoe nalana tamin'izao tontolo zao ty fotsiny ka ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny fidinanao dia nitendry eny ho mpiara-miasa aminy. Ho mpiara-miasa aminy. Raha manana fotoana dia zavaiko moa zay rehefa avy eo. Nanendry mba andesy amoa ary mba omenareo amin'ny rainareo izay angatananareo amin'ny anarako izy na inona niny. Dia nitsindrina 9:20 zany zavatra zany no ahoana izy ny andidiko anareo dia mba hifankatiavanareo. Jereo fa raha vao miteny fitiavana izy maninona? Mandidy avany mihitsy. Ore olona na tianao na tsy tianao rehefa mitony tena kristianina dia mila manana fitiavana anao. Ary zay no mbola nambarany amin'ny Petera 1:4-7. Indro atombotra ny farany zavatra rehetrarehetra endreka mahonona tena amin'ny fivavahana ary moatra ny zana rehetra izany dia mifankatiava tsara fa mifitiavana maninona? Manarina fahotana maro. Tsy adiny Jesosy mamafitsindrina. Fa nahoana moa re olona ny hoe mamerimberina ny Jesosy fitiavana io? Tenin'Andriamanitra anie dia manambara tsara sambatra ny madio am-po izy ho hitan'Andriamanitra. Mivavaka antsika ka mivavaka nefa misy kilololony hafahafa ato. Andao tena divona mihitsy raha olona oka amin'ny fitiavana tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Mitezera fa aza manota aoka ny fahatezerinao manino izy. Za tena miteny anao raha tsy tezitra koa anao sampona. Fa raha tezitra dia zao aza miteniteny foana aza ratao mijanona moatra ny 5 minutes ao ndana ny vavaka dia mangatao fifaliana avy amin'ny tompo ngota ela tao. Satria raha avy mijanona ela ao dia efa mampiditra ny satana ory dia vola marsonao dia miteniteny foana maloto ny fo. Mivindina ny molotra sy ny tareny maso lasa mena ny orona miamivonto sa manahoana. Zany mahatonga n'Andriamanitra manafatravatra an'io. Oka ny fitiavana tsy amin'ny fiatsaram-belatsia. Nitotra n'olona manana fitiavana zany tsy mitahiry fahatezerina zany.
voatona vetivety fotsiny tonga dia miavana. Zay nama tonga Jesosy miteny, raha tsy miovana reo izy ka tonga tahaka ny zaza dia tsy hitany amin'ny fanjakany lanitra. Raha tsy mohatra noho ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny fahamarinanareo dia tsy hita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ampianarin'ny tompo, andao toina hivoatra ry olo, ho ampiasan'ny tompo anao io, ho ampiasan'ny tompo ho ay anao io. Halleloia. Aza mianahana amin'izao andro faran'izao, mijoro tsara faloha daholo aloha izay vesabesatra sakana ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara. Zao famantarana zao ny anaraka amin'ny pasteur, zany moa le izy. Fa ahoana? Zao famantarana zao ny anaraka izay mino ametra tanana ho an'ny marary izy, ary androka dia amin'ny anarako izay mino, na pasteur, na lohaolona, na diakre, na mpiandry, na louange, na mpinanana, tsisy mpinotsotra zany. Rehefa nandrainy Jesosy, mino anao zany. Atsangany tana zay mino tonga eto. Teka mahafinaritra an Jesosy. Famantarana araka an'izay mino. Fandao esorina zay kipentipentina rehetrarehetra. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy an'olombelona. Nafantarako voalohany hoe tena hoe zava-magaga nampiasain'ny tompo anary nanangana sy nanindranana. Zaho mbola mpinotsotra amin'io, tsy loha olona akory, tsy diakino fa mpinotsotra. Ny filazana azy moa dia petso hoe mpinotsotra, mpinivonandray an'i Jesosy e. Dia mahery mivavaka tsara amin'io, mivavaka any. Dia inona ozy ianao? Ianao zany raha vao ampiasain'ny tompo zay ianao a, misy problema foana miseho eo. Misy ary amin'ny alalan'iny problema iny ny anehoan'Andriamanitra mivonatra eny aminao, dia tananjana totra iakaranao a mba resinao amin'ny lalindalina. Tia ampiasanao ny tompo amin'izao andro faran'izao. Aza mianahana zany re olona. Za amin'ny tena olona voniny vavaka tsy hena hoe herintaona. Herintaona sa rotaona? Rotaona sy tapany. Tena mivavaka mafana foana raha. Dia misy fiangonana avy any amin'ny fiangonana rahavavy any. Za avy nanoasan'Andriamanitra tany toro tamin'ny fianakavena amin'io. Za amin'io mbola tsy loha olona sady tsy diakona tsy mpiandry. Dia za mamafaky tany aho maraindrainy iny sady mihirahira aho. Mamafaky tany. Ka ny tena hoe mpanompo sampiny taloha fa no fahasoavan'ny tompo dia sotonony miala avy tao. Dia tamin'ny tsy fahalalana rehefa manao tamin'ny fanompo-tsampy dia mihirahira ny sampiny manao zavatra. Ay tena ho amin'ny tompo ny tena fandehany ty zavatra ty. Ozy ny ten'Andriamanitra, na inona ataonareo, na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary misoran'Andriamanitra ray amin'ny alalana. Ambony ty tany naty teny lazaiko anao na roana san'andro mandehandeha eny izy. Mandehandeha eny izy. Fa jereny raha tsisy fiarovana dia idirana. Dia rehefa tao amin'ny tompo dia taoko ny hira. Taoko daholo ny hirana raha tsy misy ho afa-tsy Jesosy mamafaky tany any efa any amin'io dia falifaly be misy atao anatiko ato. Ianao rehefa manao zavatra dia ataovy zay zavatra zay. Amafaky tany azao Jesosy ataoko amin'ny anaranao ndrety na amin'ny tena dia mihirahira mamiavy voninahitran'Andriamanitra. Na manasa vilia. Zany mahatonga ny sasany mampirehetra afo reny dia kitiny pitika afo dia toa tsy aontsaonao dia fotsifotsy ireo masony. Mainty reny dia voly io. Fa ataovy amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola amin'ity tany naty io mba misy fiarovana dia omea voninahitran'Andriamanitra. Mamafaky tany amin'io. Mafaky tany dia mihirahira eo. Mihirahira mideran'Andriamanitra amin'ny sady io. Iny nisy vehivavy hafa avy any. Tsy mpivavaka niaraka tamintsika fa manana amin'ny fiangonana rahavavy any izy. Dia lasa izy nitaraina tamin'ny madama tao. Dia rehefa nitaraina tamin'ny madama tao izy dia inona ny zavatra anina? Marary ambavahoana amin'ny fahafatesana efa maty fahafatsiana le zanany. Dia avy madama niantso anahy. Dada avy ety aloha mitira-trano. Fa hoana dia reso aminazy ozy le olanao manatsy an'le vehivavy. Ny zanako marary tsanganana trompo tena fa maty fa tena tsy fa tsy linan-kanina 3 andro fa fotsiny masonao fa tena misy hafanana kely fotsiny isa fa mba ndao mba avonjery pastera ndao mba zaho mbola tsy pastera zany. Azafady ara izy fa tsy nefa tsy nalalana hoe inona fa dia anina fotsiny amin'izao fa dia ny rano tompo avy any mihitsy zany izy.
dia ozy ny nataoko izy anao kianao koa olona mbola tsy anina inao asivo mandeha any amin'ny pasterany any izy fa tsy aizany ty aniko amin'izany asivo mandeha any amin'ny pasterany any aizanareo moa mivavaka dia nitonony teny anara-piangonana andanao makany dia tineny ny pasterany reo fa tena tsy any ordata izy madama lasa nyvoaka dia nitoizako ny famafanako tany dia mamafaky tany a misy zavatra miteny ato anatin'ny sainako ato inona ty ataonao ty inona ty ataonao mandana mandeha dia ewa inona wa zany teny zany misy inona zany jereko tsisy varana natsopoko ny kifafa lasa ndara aho fa hoany aho ndara aho fa hoany aho tonga tany aho a nijereko teo izy anao efa tsisy fanantenana vefa fa maty fa tena aina kely sisa ny tao anao dia eo ianao zany toko anao rehefa miatrika ady mivavaka io isoro ny fiananana esoro ny taotra endray amin'ny dia miteny eo mitory ny ten'Andriamanitra mitory aho joroiko vavolombelona sy ny sisa nampiasay tompo dia maheny fiandray anaty koa zao izy ianao mivavaka fa za manasitrana ianao mivavaka fa za manasitrana zay ndray ho ale feo zay ndray ianao mivavaka fa za tonga tena delivreko ny lohany sy ny anarany delivreko teo mivavaka iny fa nihiratra amin'ny masony nihiratra amin'ny masony inona ozy anao sady mibitabitaka mandeha amin'ny delivre ny kibony sy ny ana sy ny sisa ty malemy iny fa nitsangana fitao nitsangana fitao fomba magaga tena nitsangana tsy hoe sitra fa matanjaka be dia mivananaka aho tena mahery maro fa iny nanosika nanoso amin'ny lalindalina za ty teny aminao voninahitra ianao an Jesosy aza mianaana zany ianao famantara niaraka an'izay mino ametra tanana ho an'ny marary dia ho sitrana ary andreo koa dia amin'ny anarako dia ho afaka ozy ny tompo alleloia vo afaka ny avy teo mifanetra tamin'ireny apôstôly sandoka reny sy ny mpaminany sandoka fa tsy natatra aho fa nasany joro tsara mihitsy aho noho ny amin'ny herin'Andriamanitra ry havanao za teteny aminao mitsiro tsara andro faran'izao mandidy Jesosy raha miresaka fitiavana tena mandidy izy ambarany tsara ny amin'ny Matio Korinthiana voalohany toko 13:10 ankehitriny izy dia maninona reto telo reto no mitoetra finoana fanantenana fitiavana fa ino lehibe amin'ireo izy fitiavana nambarany tsara zany fa manahoana ny toetra n'le fitiavana jereny nataovin'Andriamanitra ny asongadiny mahalehibe ny fitiavana Korinthiana voalohany toko 13 ndomba jerena mihitsy aloha fa mila manana an'izany moka atsika Korinthiana voalohany toko 13 vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy inona ianao ny andiny voalohany na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varantsana maneno sy kipantsina mikarantsana aho mahinonao tsara zany andimy faharoa ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zavatra miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafiditra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina mpaminany manana fameza-pahasoavana hoe tondrona fotsiny devoly tonga dia efa mikekeka ny malema andalovana fotsiny tonga dia mitsangana maminasy anina kanefa tsy manana fitiavana dia maninona ozy tsinitsinina ilaina mifameza-pahasoavana ary mila manana mifameza-pahasoavana zasy anao anaovana ny asa fanompoana anagorana ny reny an-danitra any fa mohatra n'izany zay zao mila manana fitiavana ho tany saiko aminao ny toetra takin'izany fitiavana zany rehefa avy eo dia ahoana ozy ny amin'ny manaraka andiny fafiry fatelo ary na dia omiako ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro ho dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy
tsy masoa ahy akory izany nambarany tsara mazava-dehibe ny fitiavana famomezam-pahasoavana reo nyresanareo azonareo famomezam-pahasoavana tsy ny famomezam-pahasoavana nidiranao mifanjakany lanitra fa mifamomezam-pahasoavana dia anankonanao arena ivatanao any an-danitra anaovanao ny asan'ny tompo mila manana mifamomezam-pahasoavana koa ianao fa reraka reo raha tsy manana mifamomezam-pahasoavana famelony zany mila manana fitiavana zay mahatonga Jesosy mandidy izy raha firesaka fitiavana mazava aminao ve zany sa tsy mazava anao fa inona ary nitondra takin'Andriamanitra amin'izany fitiavana zany andiny fa efatra ny fitiavana maro-poa sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehareha tsy miebebo ny fitiavana maro-po sady mora fanahy maro-po sady mora fanahy malemy fanahy tsara mba mianatra atsika re olona ndao mba hianatra le mifanahy fa tsy alana le fitena hoe tsy rary mitsoka fa hoana ty salamto ty fa mba mianatra ora vavy ora lahy antaotsika anao an'izao antaotsika anao salamzao sy ny salamzao mianatra sika dia mpianatra Jesosy sika za tsy mitena hoe tanteraka ianao na za miteny anao zany oka tsy hitenao fa tanteraka paty ziavatry mitombo ty zaraiko aminao fa saingy zao samby eo mandray ny azy na za mitory raha manana ny any sy ny tomponao na ny anao ray zay amenanao dia hany fa tsy miteny hoe iranona zany iranona ranona anao inona ny anao ny hany fitiavana mora fanahy maro-po sady mora fanahy mila manana an'izany mitafy an'izany tsika re olona sa hoana rahalahy todinina re tsara ao raha mitory an'izany dia tsy hoe tanteraka sanatria raha mbola ambony ty tany ty tsisy tanteraka zany fa misotra makany amin'ny fahatanterana mandrapatonga amin'ny tatao vonana ny lalany marina ozy taka miposaky ny andro vao maraina miamazava tsy haiko aizany ny refy ara-pananao ankaiza any afany amin'ny raika ambin'ny folo ve za amin'ny raika ambin'ny folo sasany sa aiza fa mila mazoto mandiny tena fitiavana maro-poa sady mora fanahy tsy mora miakatrakatra io tsy rary mitsy zao za tsy hoantsony danareo fa za tsy vavaka antsony anao inona raha fa mitabataba mamokotra lalina idirany devoly maro-po sady mora fanahy mba miteny milamina sa hoana ozy nareo tanareo paster tina rehefa miteny zao tanareo alao any na dia zahatra fa tady ampiakatra anazy zao raha dia tena tsindreo alao maroan'izao mba hianarana zany ndao mba hianatra tiavana ozy maro-po sady mora fanahy mba hianatra tena na manahoana zay nambarany tenin'Andriamanitra indraindray raha voadona kely ny fonao dia tonga dia zao tabataba nefa ozy ny tenin'Andriamanitra obolona toko fasimy ambin'ny folo andiny fa raika ambin'ny folo fa ny fahendrenin'olona dia manindry ny fahatezerany ary voninahitra ho azy tsy mamaly ny fahatosoana tsy indrina ina manahoana ambany anao le cœura ambany Jesosy manapaka ao tsy mora miakatrafo zany mitoetra takina amin'ny kristiana ho antsika fa mpendraikitry mila mianatra tsy miakatrakatra zany na lambaraka ara jere tsara anaovana an' Jesosy fa mpianaranao antsika ane zany halleloia tenin'Andriamanitra mazava tsara any amin'ny obolona toko faharoa ambin'ny folo andiny ny fahaenina ambin'ny folo any ny fahasoran'ny adala ozy dia fantatra vetrany fa zay matsindry fo amin'ny fahendrena matsindry fo amin'ny fanalambaraka no endry ataon'olona tsinitsina no milaza mpivavaka no laza manina raha salan'izao manina zao lasa koa mamana dia ho hitanao tsara anao fa ny Jesosy anao mangina ny fahasoran'ny adala ozy dia fantatra vetrany fa zay matsindry fo amin'ny fanalambaraka no endry zany ane raha olona niratsika zany tokony hoe olona miafaka anao miafaka nitotra takin'Andriamanitra amin'olona manam-pahendrena manana fitiavana zany maro-po sady mora fanandao mba hianarana ndao hianatra ho atsika manomboka an'izao mba hianatra mihitsy mangatanga tao ny fahendrena amin'ny tompo taka nangatany Solomona tsy nangataka ny fahendrena angatao
ny fomba fiteny. Halleloja. Fitiavana tsy mialina hozy. Maninona? Tsy mialina. Ho tahin'Andriamanitra nareo any ao n'Andriamanitra mivoninahitra. Fa raha sendra lasa loanao ny mpiray-fanantenana dia aza mialina fa misaora ny tompo. Misaotra anao atsy Jesosy tahinao raha larano, tahinao raha vavirano, tahinao Jesoro. Dia ndraindray mahita an'ireny zavatra olona tsy ara-dalàna tsy anarany voatandrano, aza maraiky miborisatra amin'iny ny tongotra ao. Mazava very olona. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Mianara mihitsy na manahoana tsindriana foana ny fo. Ny fitiavana tsy mialina, fahinare tsara zany. Tsy mirehire, tsy miebiheby ho tahin'Andriamanitra na ho avy ny fahasoavana. Aza mirehire, aza mizazao fa ome voninahitra foana Jesosy. Raha miteny olona anare nahita an'izao sara an'izao, tena hafa mihitsy le mivavaka avy, ome voninahitra Jesosy. Jesosy manao ny fiainako hoe. Dia ahoana ozy nitondra ny fitiavana? Tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy manao zay tsy mamendrika, na amin'ny fiteny, na amin'ny firesaka, na amin'ny fitafy, na amin'ny ninninina. Ataovy zay mahatonga anao fahazavana voninahitra an' Jesosy. Halleloja. Fa ianareo izy ny tenin'Andriamanitra dia azo famarinana na amboleny Jehova ho famosehoam-boninahitra. Mba amin'ny alalanao no mahatonga ny olona voataona maro rehefa mijoro tsara ianao. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Zany fahazavana zany ilaina amin'ny aizina. Halleloja. Tsy mora sosotra ozy. Io tena mitandrema tsara n'ity mora sosotra ty. Na ataon'olona ianao raha sosotra, ianao raha fitezina dia neza voaloany voadona voalohany ty. Dia raha voadona eka amin'ny tana dia efa manokatra lalana idirany devolo zany. Mety sa tsy mety? Ndao mba hianatra mihitsy. Jesosy ne tena nitenen'olona ratsy mihitsy raha olona fa nivavaka ho an'le nisy ratsy anazy Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matteo 5:7-8 dia manambara tsara mihitsy. Raha ny lalàna taloha izy dia hoe tiavy ny namanao tahaka ny tenanao ary mankalany favalinao. Fa za kosa miteny anareo amin'izao tongavako izao dia zao tiaviny ary ny vavao an'izay manetsika sy manisy ratsy ianareo mba ho tonga zanaky indray narany an-tany. Atoron'Andriamanitra antsika ne le lalany. Ataon'olona tsinitsiny anao, ataon'olona ianao indray mitondra mambavaka. N'olona efa nangalatra ny akonao ory, iny ndraiky mbola entinao mambavaka. Mora zany sa sarotra? Raha maha-olombelonao ay zany sa tsy ay? Fa mila maty noho ny amin'ny tenatsika isika. Kristiny mila velonao. Any farany zao. Maro ny divina sy fitsina ary zana toatra. Sy mpanota be zany tsony ianao. Nambarany Jesosy tsara mihitsy ane. Raha tsy moatra noho ny zazakely ozy, raha tsy miova nareo izy ka tonga tahaka ny zaza dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy hoe miovaova fotsiny, tsy hoe ny ampahany tamin'ny fahotana napetaka na ny amin'ny toetra, fa miova dia tonga tahaka ny zaza. I zaza io zaza 3 taona 4 taona any. Manahoana moa ny zazakely? Ny zazakely zany dia zao lazaiko aminao. Rehefa tia mandeha an-tsena anao dia mitomany anaraka anao reny zaza indrindra moa nareo reniny. Ho izy neny ho any an-tsena. Anaraka ny neny koa. Mijanona fa avy ao. Anaraka ny neny amin'ny sisika foana sady tazony ny rambondambanao. Sa tsisy manao an'izany. Anaraka ny neny foana ao, kapoka. Anaraka ny neny foana ao. Dia avy ianao avy eo. Mijanona fa rehefa avy any dia tondrako mofo andry. Tondrako mofo. Zany neny eny. Tonga dia mijanona le zaza mino izy. Fa ny zanako aza fitapotana. Asa ampianarinao mandainga mitaka zany. Rehefa zay ny ataonao dia tonga dia tondrao. Dia iny tsy mipetraka amin'iny fotsiny izy tonga dia lasa mandeha amin'ny namany any. Neninay lasa ny an-tsena. Rehefa tonga avy any neninay dia tondrako mofo bataina be ohatran'io anao dia amiako anao zany ianao moa namako mitory any. Miverina avy any neny ameny le izy.
faly. Zay ny zaza zany raha fitenena dia mora maninona, mora manaiky, mora mino, miova tonga tahaka ny zaza. Misy karazany fito fanoroany resako aminareo. Nitotra ny zaza anankiray indray dia zao, mifanilako tany eo mifampitalana, samy mety samy mpivavaka ihany, dia miaty le zaza kely eo, miaty fampitana, misy vaky avy mivava ny sasany sisisy, mivoaka avy eo ny reniny, tonga dia mifampivavavava. Fa maninona te atao, inona te ataonareo tia, maninona zanako tsy mba teneninao, hita fa zaza miaty zao te dia mifampitabataba e samby mitarina azy. Zao izy manomboka amin'izao tsy mahazo milalao amin'ny tsony, fa raha mbola tratrako milalao amin'io veleso kapoko ataoko salanjao mihitsy, ka tsy zany atao aminazy ireny, tsy mahazo milalao amin'ny tsony, mazava za tsy mazava voarainy eny a, lasa mandeha fampitabataba eny reniny sy ny reniny amin'io, lasa afaka 10 minitra na sala amin'izany a, mivoaka amin'ny varavarana dia mifampijery, dia fankita tonga dia mierikerika, mierikerika izy aloha, tena tsara mierikerika sao dia hitany eny, tonga dia mifamina mafy. Tsika moa mpinamanao tsy miadiady tsony a, tsy anara tsony a, raha tsy miovaka tonga tahaka ny zaza, mivoaka avy any ny eny mahita fa inona ty, tsy mateny tsony fa mivananaka fotsiny. Sa hono izy nareo, inona ty ataonao tsy faniteneniko azy amin'ny lalao amin'io, zay reneny fa mifanaraka fa tsy adiady tsony a, ny lehibe na dia efa mivavaka io, alefa any amin'ny pasteur amin'ny fandaminana, arafina amin'ny fihavanana, alefa amin'ny conseil des sages, mbola neto any, mbola ao ihany rakera lotika eo, ampihavanana ety sery, ampifankatiava mbola ihany fampangilangila-posy eny maso, fa tsy ianao zany a. Fa raha sendra tratran'izany ozy Jesosy, tonga tsy tsara na nameloko anareo fa ny mba amonjena anareo, andao iova, totra takin'olona manana fitiavana zany tena hafa mihitsy, hafa mihitsy, mbarana ten'Andriamanitra ane zany. Valo iso zay maninona ozy, dia tsika zanak'Andriamanitra indray ne dia eny misy ana raha eny dia na mpiasa raha e zao, ohatra hoe inona ny andraikitra siana, na mpanao ina, na mpanao délivrance, na mpanao amin'ny diakona, na ny mpamafa sy ny sisa, dia misy zatra mifanafotona dia tsy mahay mifamela fa dia mila vanina manokana mihitsy. Sa tsy marina zany, ndao manomboka an'izao iova e, ao tena takinana io fitiavana io, tena manana fitiavana. Halleluja. Antombotra ny farany zavatra rehetrarehetra ozy, endreka maonona tena amin'ny fihavana, ary mihoatra n'izany ozy dia mifankatiava tsara, fitiavana manarina fahotana maro. Esoro zany, na izy anao ratsy anao, na izy amboary ny finoaza lotona. Ozy ny tenin'Andriamanitra, Petera voalohany toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa 9:20, milaza salan'izao aminaran'i Jesosy. Zao no ankasisana ozy, raha misy mandefitra amin'ny tsy marina na dia marina zanazy, ka io olona manana ny marina io mandefitra hiavana an'ilay manana olana aminy, na dia marina aza ny anazy, nefa noho ny tenin'Andriamanitra dia hiavana amin'ilay olana anao tsy mety taminazy izy. Zany ozy no ankasitrahana. Azonareo moa zany sa tsy azonareo? Na marina arany ianao, nisy olana mipiaraka aminao na amin'olona, dia noho ny amin'ny tompo dia zao mandana maneritena dia mihavana aminazy. Halleluja. Mihavana aminazy hoa. Manetretena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'androny. Amboarina manao tsinitsina anao, amboarina masina amin'ny fijery, fa tsy mitakoila-potsy iny neseo anao. Manantona dia andaotsika hiavana rahavavy. Indray andro tao masina ty raha tiany tranka, dia nisy olona na zany ka ianao moana za mitondra fiangonana amin'io, dia rehefa teo anatin'izay nisy zatra mifandirana isy le olona zany, na nitsiko anazy nataony tamin'izay dia nitabataba be izy, dia rehefa nitabataba be izy dia niakatra koa ny ana mbola anatin'ny fanamboarana ka tsy mamenatra zany.
fa raha fanatsy mivanginy tomba dia nangina aho, hitako mamely ve ny teny nangina amin'izay aho. Teny nampalahelo rehefa narary izy dia narary tena tambava ahoana mihitsy, tena fa tsy nihinan-kanina, tena narary. Dia henoko le izy hoe tsy salama, ary izy tena tezitra tamiko mihitsy anao salama, nanao teniteny be. Zaho amin'ny toron'ny tenin'Andriamanitra ambarako mahano fitiavana zao sanao dia hoana dia fatariko inapy moa ny zavatra hoanin'olona inona ho dia mihinana ronono ahy, dia mihinana kafe. Nataniko tamin'olona dia tondrako mofo sy kafe sy anina, lasa niditra tamin'ny izy amin'io fa tena mbavoana tena reraka. Tonga ty aminao ty ho azaho, hay tonga anao pastera, tonga tena mivavaka ty aho zao n'izy ao na inona zavatra zay nataontsika dia mifamaliana reny na tena loka ny vavanao na naloka mila mifamela atsika, ary za tena mifona aminao aho tena mifona aminao anatreny tompo fa andaotsika hiavana ho andaotsika hiavana ho ka eo anatren'izay dia vavaka ho anao azaho fa andaotsika hiavana. Ianao andray ve pastera ny tonga ty mifona amin'izany anao, tsy maninona ho fambara amin'ny baiboly zany, zanak'Andriamanitra tsika ty mila miavana tsika. Mivavaka reo mivavaka ty dia nifamela ty dia vita mifamelana dia nivavana izy teo ny ihany tonga dia tafatsangana, dia nasiako amin'izay le mofo, tsy le mofo nameko voalohany fa le ara-panahy aloha natsangana, namena hanina amin'izay dia nihinana, ary tonga dia ngefa olona tsy malany any lany daholo le mofo sy le hanina raha sinisiny le roa teo, dia natanjaka afaka tanteraka. Dia faly ny foky ny sokatra zay ny lalana mpandrosoana ny azan'Andriamanitra, sokatra. Ry havanao, tenin'Andriamanitra marina foana, tenin'Andriamanitra marina foana. Tonga ho Jesosy tsy andrava ny lalàna fa anatanteraka. Raha ny lalàna taloha dia tiavy namanao tahaka ny tenanao, ary makalamy fa valinao tsy zay. Fa zaho Jesosy ambarany amin'ny Matthieu 5:7-8 dia manambara tsara. Raha ny lalàna taloha dia tiavy namanao tahaka ny tenanao ary makalamy fa valinao. Fa za kosa tonga ho Jesosy ampiavana anareo. Ry havanao, mila manana fitiavana zasy anao. Didy vaovao meko nareo dia mba hifankatiavanareo. Na ny mpanompon'Andriamanitra ary manao anadra reny aza mikitika mamarina ary no mandana manetry tena dia miavana aminazy. Ny ampiray fanantenana io alaminy tsara, tsy hoe manao zavatra tanao na manao décoration na mambafatranao dia eo anao dia tonga anao dia sady manao dia tsy rariny mihitsy zao ka tsy ary irikalabozy veraka ty zay isaky manao tara foana tsy rarinao inona. Atao vo amin'ny fifaliana ny zavatra rehetrarehetra, atao vo amin'ny fifaliana ny zavatra rehetrarehetra. Matoa Jesosy mandidiny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo, hifankatiava tahaka ny tiavako anareo. Zany afantaran'ny olona fa mpiandro nareo, zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra toatra ny fitiavana rehefa any an-tranonao dia vakio tsara. Koritianina 1:7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 dia vakio tsara mihitsy ny fitiavana tsy tiany azy. Ambaranao zany tsy tiany azy, manao ahoana moa zany? Fitiavana tsy tia tena, fitiavana tsy mazaka mijery ny fahorian'ny namana, fa amin'ny alalan'ny fahorian'ny namana io zany aneonao fitiavana io. Inona ny tadiavinao raha vavy, inona ranao tsara amin'izao tianakana tsisy any, tsy mampisamby omeo izy amin'ny anaran'i Jesosy na miazako anao anty. Zany anie mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsara amin'ny asan'ny apôstôly 2:4-3 ny ray fosy ny ray saina reo apôstôly reo natosiky ny fitiavana, tsisy nanonona ny fananana fa nitambarana daholo na ny akoho na ninona eto any dia zao fa misy fampizara eo, iza ny tokony mena, iza ny menary, iza ny salanjao. Dia tamin'ny hery lehibe ny torina ny filazany tsara manerany tany tonga hatraty Madagasikara zao, satria tamin'ny fitiavana. Ny tombony isan'olom-botsena, ny tombony famantarana, ny fagagana no banan'ireo mirakla ny tombo. Ry havanao, za ty teny aminao, oka tsika tena kristianina mpendraikitra mahay maneho fitiavana. Esory ny teniteny foana manafotona sy ny an'io omboy amin'ny azo fijaliana io. Tsika ne dia mahay tsara, dia mahay miteny tsara, tsy za tsony ny velona fa Jesosy ny velona ato anatiko ato. Nefa anao rehefa miteny tena miakatra ny fo dia kitabataba manafotona olona, dia iza mivelona ao anatinao an'izany? Tsy raha be tanoka zany.
raha tsy miova nareo Jesosy ka tonga tahaka ny zaza tsy hiditra mifanjakany lanitra. Mila miova tsika, mazoto mandiny tena, inandray mila mboarina fifadikanina tahaka an'izao. Ny tena tian'Andriamanitra fifadikanina akasan'Andriamanitra esory daholo aloha zako petipetina rehetrarehetra, esory daholo satria manelingelina reny. Mandany fotoana hitadiavana an'Andriamanitra anapatapahana amin'ny famatorana sy ny feny zoga. Mazava ve sa ahoana? Manina raha tadiavana sezany izy raha dia petroana raha famahasoazan'olona tadiavo sezany izy dia anaraha voaray ve sa ahoana? Andao tena iova fitiavana mbarana mandefitra ny zavatra rehetrarehetra. Hainao zany mandefitra zany, na marina ary anao tsisy niady sy ny sisa ny olana alay mandefitra. Halleloja. Mila mandefitra tsika fitiavana takin'Andriamanitra, mila manana fitiavana. Ny fitiavana zany makatoa ny tenin'Andriamanitra. Mbara ny tenin'Andriamanitra tsara ny Jaona 4:20 any, andininy 4:20 any manambara tsara mihitsy izy 3:20. Raha tia anareo izy dia tandrina ny teniko, ary ny raiko tia anareo ka ao aminareo ka onona ao aminareo zahay. Andro faran'izao mazoto mandiny tena re olona, tendraikitra zasy anao, dininy tenanarena mitotra amin'ny finoana tsy zao totra ny tena Andriamanitra zao velona mahery zao re olona. Dia hitany ve ny ady atrehanao io, hitany olana atrehanao io, sy dia hijery fotsiny anao amin'izao izy. Azafady mety manadino ny zana amin'io ny vany vehivavy izy ka tsy mindra fo amin'ny zanaka nalokany kibony. Za ty antananareo amin'ny mahavehivavy ianareo, mety manadino ny zanakinareo minony ve nareo, ohatra hoe isaky ny amin'ny 7 dia mampinony dia amin'ny 2 re amin'ny maha-olombelona, mety manadino sa manahoana? Mety manadino satria maha-olombelona anao. Mety manadino ny zana minony va ny vehivavy ka tsy mindra fo amin'ny zanaka nalokany kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa za Jehova tsy anadino anareo zany aho, tsy anadino anareo zany aho. Efa vita tomboka vatsy eo am-pelatanako nareo izy. Efa vita tomboka vatsy eo am-pelatanako. Tomboka vatsy eo am-pelatanako zany hitany daholo momba amin'ny fiainanao. Zao ndray ny tsy ampy amin'ny zanako, zao ndray ny tsy ampy amin'ny zanako ato, zao ndray ny tsy ampy an'izao. Efa vita tomboka vatsy eo am-pelatanako nareo izy. Ary manda nareo izy, ny fierovana nareo eo anatrehako mandrakariva, eo anatrehako mandrakariva. Andrandray tsika dia be saina, be loha be amin'ny zavatra zay atao. Tsy manota anao raha mangataka amin'ny tombo zay ny tena ilaina, mila mangataka amin'ny ray anao. Fa andao alamina tsara izay zavatra azo alamina, ialana amin'izay fombafomba rehetrarehetra. Mazava ve re olona? Tenenina akaikinao, ohatran'ny mamely ihany izany hoe ka izy ara no sina eto. Tsy anao rery ihany, fa na za mitory zany ara mba mandray ny anako ao. Zany mahatonga amin'ny Paoly mitena vilesiko mafy ny tenako manena ozy. Afatry ny lanitra tsy natao anao fotsiny, fa na mpitondra ara dia mila manana koa mandray. Atombotra ny fotoana tia nafaka ny olony Andriamanitra, tia ampiasa anao Andriamanitra, tia ampiasa anao Jesosy, fa mila mijoro tsara araka an'Andriamanitra. Tenenina akaikinao, voray ve sa ahoana? Amin'izao andro faran'izao ny maro ny zavatra hitranga io, mbola tena zavatra hoenjana e. Fa ao anatin'izay dia manafaka ny olony Andriamanitra, ho avan'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalanao ny tean'andreonkonanao reo tahinany amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Voaray tsara ve? Toro tsara izay mahafaly ny tompony eto. Andao tsika hitsangana hisaotra ny tompo. Antanina akaikinao, voarainao ve ny afatra hoe